Amarantsika ny vaovao eto toerana ary ny mikasika ilay fifaninanana izay nikarakarain'ny zareo avy amin'ny Tetibolam-panjakana nentin'ny nankalazana ny 15 taonany. Telo andro no niatrika faninanana teny amin'ny kianjan'ny Sidelilay Vateny zareo mpiasa ny trésor maneran'ny Madagasikara tao anatin'ny faninanana baolina kitra, taranja lomano, taranja fototra, atletisma izany ary ny taranja baskety baolina izany ho fitinina aminao ao anatin'ity vokatra ity fanadidina ity ary ny vokatra tamin'izany ka ny baolina kitra dia zareo avy eo amin'ny RGA Hetsika sy ny trésorier général any Manakara no niatrika ny lalao famaranana ka zareo avy Hetsika no nibata ny amboara. Any amin'ny lohan'ny valo any atanana Jackson. Jackson sady mahay manim mahay golina. Lohany dona boka telo andro no nifanerasera sy nifampizaratra kefa tao anatin'ny fanatanjahantena teny amin'ny kianjan'ny Sidelilay Vateny no mpiasan'ny Tetibolam-panjakana manerana ny Madagasikara. Taranja efatra no nifaninanana teny baolina kitra lalaovin'olona 7 izay nisy sapatra raha maromaro. Baskety iraisan'ny lahy sy vavy nahitana mpandray anjara 20. Azakazaka amin'ny fampitohina ny relais medley. Tafiditra indrindra amin'ny hetsika fankalazana ny 15 taona ny Tetibolam-panjakana izao hetsika izao. Nisiany le médaille. Toy izao ary ny vokatra tamin'izany teo amin'ny baolina kitra dia ny ekipan'ny RGA na ny recette générale d'Antananarivo no andrombaka ny amboara rehefa nandresy ny ekipan'ny TGA any Manakara, trésorier général any Manakara zany tamin'ny isa ray ny ohatra. Teo amin'ny taranja basketball kosa indray dia ny ekipan'ny Debiv na ny direction de la brigade d'inspection et vérification no larana voalohany rehefa nandresy ny RGA any Antananarivo. Ho an'ny taranja lomano dia ny ekipan'ny Sampandraraha TDP na ny direction de la dette publique no nahazo ny larana voalohany. Tana ny larana faharoa ny TGT ny direction générale du trésor ary larana fahatelo ny DCP ny direction de comptabilité publique. Teo amin'ny azakazaka amin'ny fampitohy dia zareo avy eo amin'ny ACCT nahitana ny Edi Solo Feno Body no nahazo ny larana voalohany. Ny DRSFP voalohany no larana faharoa tamin'ny alalan'ny Léon Claire Ref Tsilavo ary larana fahatelo dia ny Triangle du Sud izay nahitana ny Marcelin Adja Gaston Lina. Isan'ny nampiavaka ity ifankalazana ny 15 taona ny Tetibolam-panjakana ity ny karina valina lehibe izay nitaterahan'ireo mpiasa tetsy amin'ny kianjana Larobia. Service direction de la dette publique Maïla Hetsika TDP bien Iny ary no maranana ny vaovao avy eto toerana. Izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no ametrahana veloma ao mandram-piona amin'ny herin'ny toy izao indray isaorana ny botika ACMS izay nampiakanjo anay menada tamin'ity ariva ity. Isaorana ihany koa moa ianao any tokantrano nahatra ny jery hatramin'ny farantsy ny ekipan'ny fandarana mahery tamin'izao alina izao ametraka ny veloma mandram-piona ao amin'ny herin'ny toy izao indray ary tompoko lasy tompoko vavy. Veloma tompoko.